Nitondra faneho-kevitra manoloana izay raharaha izay moa ny maître Laingo izay mpisolo vava miaro ny mpiasa teo aloha tao anatin'izany tetikasana Ambatovy izany. Namafisiny ity farany moa fa izy irery ihany no mpisolo vava niaro izany raharaha izany hatramin'ny taona 2012 tao anatin'izay 20 volana. Nisy ny fifanololana teo anivon'ny fitsarana izay dia nahazo rariny ny olona narova nyty farany ary nahazo onitra izay misitraka ny filana fototra maolona na ilay antsointsika hoe créance alimentaire zany mitetika hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary tany izany mitovy abetsaka amin'ny tambokarama tamin'ny taona 2012 tambokarama tsy voaloha izy io tsy avance akory amin'ny onitra nazahoana fandresena tao anivon'ny tribunal de première instance izay mitovy tetibidy amin'ny karama 2 taona izay tsy voaloha io araka ny fanazavany na dia teo aza nidingana amin'ny fisian'ny fifanantonana teo amin'ny rotonta izay notarian'ny syndicat-ny indostrie malagasy dia nandà hatramin'ny farany moa ny orinasa Ambatovy etsy ankilany kosa ireo atota taratasy nampiasaina nandritra ny fotoana nisy fifanololana tena fitsarana ihany no nampiasain'ny fisolo vava fa tsy osika araka ny voalaza omby enombendy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tokony hanao taritra matetika amin'ny asany ny sampandraharaha miady amin'ny fampitsimbolana ny samy finina no ahafantarany be sy ny maro azy raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny firenena malagasy zany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina nisongadina tao anatin'ny tatitra nataon'ity sampandraharaha ity fa maro dia maro ny sehatra izay asan'ny samy finina eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2014 dia eloka momba ny hetra mikasika ny tsenam-panjakana ny famoahana volamena tsokosoko ary ny fanaovana kolikoly miisa 370 no voarainy avy eo anivon'ny sampandraharaha malagasy adina amin'ny famitsimbola na ny samy finina izany. Hita taratra fa niakatra ny fanolorana ny fanambarana zavatra mampiayay azon'ny samy finina raha niotra tamin'ny taona 2012 izany araka ny fanazavana nentina Andriamatoa Razaraniana Jean-Claude izay tale général nyty sampandraharaha ity nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny tatitra mikasika ny eloka amin'ny famitsimbola izay natolotra ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin'ny mpanjakana Iavoloha tamin'ity maraina ity. Ny vokatra lehibe ao anatin'ilay izy moa zany dia ny fahitana ny hoe misy zavatra anankiroa mantsy eo amin'ny resaka famitsimbola dia misy ilay atao hoe eloka fototra dia atao manaraka an'izay ilay hoe eloka amin'ny famitsimbola ka raha ny eloka fototra zany no tarafina dia ireo resaka eloka momba ny hetra zany no mbola anisany tena misongadina eto Madagasikara dia anisany taratra koa zany tamin'ity ireo eloka mahakasika ny tsenam-panjakana na hoe marché public be dia be zany ny osoka hita indrindra moa fa ny fanaovana favoritisme sy ny kolikoly ao anatin'ireny zany ny eloka fototra tena hitana misongadina. Ny filohan'ny Repoblika moa dia nilaza fa tsy tokony indray mandeha isa-taona ihany no mahazona sy anolorana izany tatitra izany satria dia manana tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka amin'ny fampahafantarana ny vokatra ny asa ataon'izy ireo ny samy finina. Raha mpitsy moa dia mbola isany koa ny fampahafantarana misimisy ny izany vokatra ny tatitry ny taona 2012 izany. Nous savons que vous appréciez les agréables surprises. Vous aimez être privilégié. Et vous aimez offrir du rêve et de la magie à vos enfants. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. Pour en bénéficier chaque mois, il suffit de vous réabonner avant la fin de votre abonnement. Votre fidélité est récompensée toute l'année. N'attendez pas, réabonnez-vous avant la fin de votre abonnement.